il est logique fa Wendy Catalina des victimes na revenge porn na valfat pornographique. C'est évident fa Wendy Catalina des victimes na jalousie et en internet et en réseaux sociaux. Arma sava l'autre fa Wendy Catalina diam tondra ny tolony vehivavy malagasy rehetra contre la misogynie. Occasion ilazanareo vehivavy hanomezanareo force ny Wendy Catalina zao zavatsy tsy hoe amprisika anao le zavatry nareo fa occasion anoananareo any Wendy Catalina contre ny lehilahy zay manambanimbany vehivavy sy miconsidérer manatsatso vehivavy raha vao resaka sexuel indrindra na amin'ny zavatra andavanandro. Donc mitondra ny lista lutte féminisme zany Wendy Catalina eto sans le vouloir peut-être sans le savoir aussi. Fa zany hoe tokony hometsika force izy indrindra nareo vehivavy. Quant à moi de zao ny teneniko izay tsy nanota taminareo no mpitorabato azy voalohany mandeha any inona moa ty za koa tsy manameloka anao tsy manameloka anao Wendy Catalina ary mandeha any anao fa za manoto tsony. Bonjour les amis, bienvenue aux inconnus sans rancune pour les ennemis. Iresaka ny Wendy Catalina eto satria ny resaka nisy teto hatramin'izay ka hatramin'izao nandritra zay folo andro ny resahana anazy zay de resaka fanatsatsona sy kritika foana sy fanamelohana. Tsy hitako zay anaovanareo vidéo isanandro raha tsisy aporo vaovao no entinareo fa de fanamelohana mitovitovy daholo ny vidéo anareo. Resaka fitsaram-bahoaka numérika ny zavatra nisy teto. De répétitif à faune, tsy zavatra vaovao fa de réactionnaire daholo. Resaka garabola daholo nataonareo teto. Écoute les lamaintso aby garabola, ralikerve garabola. Tsisy aporo vaovao mihitsy minetona. Ndana nareo rehetrarehetra reo miverina eny amin'ny W de manaova cours du soir mba tsy hanao resaka garabola ohatsy reny. Zavatra ataoko eto zany de tonda analyse kely am'le izy sy hampiakatra kely an'le niveau. Écoute le lamaintso amba ka tena ataony fandiniana de manana karakterana olona psychopathe mihitsy ny analyse nataony. Manana karakter tsy milaza hoe psychopathe le ranga fa manana karakterana psychopathe satria zao miara makasary amin'ny Wendy Catalina izy mitsikitsika de aveo raha vao misy zavatra tsy mety ataony Wendy Catalina de descendeny tanteraka Wendy Catalina critique ny tanteraka. Ahoana no afahanao makasary am'le olona mitsikitsiky am'le olona anao namany zany anao de aveo descendenao ndray le olona raha toka amin'ny fotoana sarotra zay lalovany. Olona manana kriterana psychopathe manao an'izany. Agny zavatra ataony koty le lamaintso amany karakterana psychopathe. Kritika foana. Ka izao ny apportiko teneniny. Sao de lazainareo kritika an'izay aho. Logique wa les zavatra fa resaka revenge porn. Oko fantatrareo fa ny aty andafy depuis ny signe internet 2.0 zany hoe fahafahan'ny olona makasary sy manao vidéo sy mandefa niny sur réseaux sociaux. Manao vidéo sy mandefa n'izy amin'ny réseaux sociaux depuis ny nisy ny zavatra ohatrany reny de ny évolue koa ny lalàna aty andafy de misy qualification reny zavatra reny. Na sextorsion izy, na deepfake sexuel izy, na revenge porn. Tsiditra lalina am'izay zavatra zay fijeriko amin'ity zavatra dia revenge porn. Na mety sextorsion koa. Ka tadio fa pénal zay zavatra zay roa taona en prison no iainanao. Ny any Madagasikara mbola tsisy moa eto indrindra de tsy hoe manome tsiny ny ministre ny fitsarany fa miasa ianao amin'ny madame le ministre manaova zavatra vaovao manavoaka lalàna fa niasan'ny ministre mamoaka lalàna zay ny tena ministre tena miasa fa tsy de anenjika foana le manenjika anjaran'ny procureur iny anenjika ny fahavalo politique fa avelako ny digression iny aloha fa mbola resaka niny amin'ny manaraka ka tsy sitrapony Wendy Catalina wa iny ary victime izy satria Wendy Catalina tsy mila manao resaka pornographique zany tsony iny ka halaza olona efa malaza izy mahay misira ny anna ny voninahitra ny ara ny tokony hoarovana raha logika ny jereny ka izy ve ny andeha hitonatonana anao an'ireny zavatra ireny ndray
tsy anany izy ty izy moa ty izy tsy Kim Kardashian io izy akory Kim Kardashian tsy manana talenta quoique Kim Kardashian manana talenta ihany koa ary tsy sitrapony Kim Kardashian le zavatra nisy tamin'ny resaka inona moa ty vidéo mamofady navoaka Kim Kardashian moa olona malaza ty any Amerika voaka kritika amin'ny resaka vidéo pornographique nalefa tamin'ny réseaux sociaux koa ka Wendy Catalina zany tsy mila nino mihitsy ny fefa artiste malaza ne izy novoninahitra ny arany tokony arovana fa ny filazanareo fa miverimberina fanonjony le izy adikan'izany fantasma sy fitiavana fanao zavatra ohatr'ireny nahatonga ny Wendy Catalina nanao anio fitiavana mamoaka vidéo mamofady de diso tanteraka satria raha resaka acte sexuel zany anie zavatra fanaon'ny olona isanandro sanandro zany tsika rehetrarehetra manao an'izany fa ny tanora mitovitovy taona amin'ny Wendy Catalina isaky ny herinandro na isaky ny roa andro manao an'ireny zavatra ny acte sexuel ny tanora en général ka raha tena manana fantasma maro ny Wendy Catalina zany fantasma zany raha mahita tsirony amin'ilay fantasma ianao de averimberinao le izy de tokony isaky ny herinandro zany Wendy Catalina mamoaka vidéo na pornographique tsy nataony anefa am'izay efa taty amin'ny roa taona taty aoriny izy zay vao nahata nisy an'iny scandale iny zay ka ny zavatra ohatr'ireny raha miaraka amin'ny olona tsy azo antoka ianao dia inévitable mihitsiny satria zao le olona tianao miara-monina aminao ane efa miara-monina aminao le olona de omenao ny toky rehetrarehetra omenao azy ny carte bancaire anao omenao azy ny carte d'identité anao confienao amin'ny secret anao fa le olona mamoaka an'iny nefa olona nananao secret miara-miaina aminao olo tianao iny ny tokony condamnena fa tsy Wendy Catalina akory Wendy Catalina tsy mila satria Wendy Catalina araky ny teneniko teo resaka valifaty le izy donc tokony condamnena le olona zany zay namoaka an'iny fa Wendy Catalina tsy mitady an'iny satria izy efa malaza voninahitra ny arany tokony hoarovana tsy hanao an'ireny zavatra ireny raha izay fa faharoa manaraka an'izay le resaka jalousie le resaka koa satria nareo rehetrarehetra ny partage teto an'iny sary iny na ireny vidéo reny dia jalousie nahatonga nareo partage satria inona moa ny partage nareo ny zavatra ohatr'ireny zavatra fanao ny olona andavanandro anie ny acte sexuel tsy hitako zay partage an'le izy fa matoa nareo mipartage an'le izy de resaka jalousie vao may atombonareo zany amin'ny fanaratsiana an'le olona fa iverenako le resaka hoe tsy fantasme ny Wendy Catalina le izy fa ny olo tianao efa mamadika anao de zay ny zavatra misy anie sahala amin'ny vehivavy bevoka be de be miverimberina matetika misy eto Madagasikara matetika misy eto Madagasikara ny zavatra ohatr'ireny na tsy eto Madagasikara ihany fa na any ivelany bevoka tsy manambady le ankizivavy de afaka otona izy latsaka an'izay ao anatin'ny fanjoka ny bevoka tsy manambady de tsy indraindray miverina indroa intelo ny zavatra ohatr' zany amin'ny ankizivavy sasany somena tsy mihitsy ny ankizivavy amin'ireny zavatra ireny satria ianao se confie amin'ny olona tianao de le olona tianao mamitaka anao ka tsy ianao mihitsy no tokony menatsiny ary fahatelo satria voalohany ao victime izy faharoa manaraka an'izany jalousie le izy satria ny partage nareo le izy zavatra acte sexuel zany acte normal fa ny fahatelo dia tokony omenareo force Wendy Catalina satria lutte contre la misogynie na lehilahy no atao io zany tokony ararotsika anaovana lutte contre la misogynie ny lehilahy tsy amprisika ny Wendy Catalina ny olona sasany anao an'iny zavatra vidéo ohatr'ireny tsika fa zany hoe ararotinareo vehivavy ampisehonareo ny lutte contre la misogynie de tokony omenareo force Wendy Catalina hiady hitondra an'izay lutte momba ny féminisme zay tsy ampirisika azy hanao n'le izy fa zany hoe io événement io tokony resaty ty événement ty zany tokony ararotsika ilazana ny lutte contre la misogynie satria zao nahoana moa le bandy zay niaraka amin'ny Wendy Catalina tsy firesaka mihitsy nefa non seulement izy koa niboridana niaraka amin'ny Wendy Catalina ao anatin'le vidéo fa indrindra izy ny manaparitaka an'le izy
nahoana le bany tsisy mpiteny mihitsy na le bany talohany araka mondi Catalina koa tsisy mpiteny mihitsy rehefa bany zany de afaka se-balader am'le ziziny eto se koa mampiasa an'iny eto se koa fa raha vao vehivavy de sacraliser ny sexe na vehivavy de raha vao lavo kely le vehivavy de resabe no anaovana an'iny tady dio tsara ao anareo vehivavy fa ny lutanareo mbola tsy tapitra be de be niesaky rehefa vita ny resaka contre le hoe tsy maintsy vierge ny vehivavy fa raha tsy vierge izy sarotra ny ahitana vady fa voafafy iny zao de tsisy miraharan'izay vierge sy tsy vierge zany tsony fa de manana expérience sexuelle anzay ara no ataony olona hoe ty miteny efa manana expérience ty de tsara raha miaraka amiko fa en tout cas tsy resaka anzay tsy resaka expérience no tena zava-dehibe fa na tsy manana expérience anao tsy olan'io hajao ny tenanao fa zany hoe kosa aza ty considérena loatra le resaka hoe virginité fa anambanina ny vehivavy amin'ny resaka sexuel ny valeur ny vehivavy tompoko tsy ny fahaizany mampiasa ny fahaizany na tsy ny fahaizany tanjo ny sexe na mampiasa ny sexe fa ny fahaizany mampiasa ny lohany be de be ho any litanareo vehivavy tamin'io resaka io ny resaka virginité ny vehivavy maotina ny vehivavy miakanjo tsara ny vehivavy tsy mibetsaka ny lehilahy niaraka aminy zany rehetrarehetra zany fomba namihezana ny vatany vehivavy daholo zay lutte zay efa resinareo fa indrindraindrindra de tiandavy efa resiny zareo iny tsisy miraharany zany zavatra zany tsony fa na vehivavy niaraka amin'ny olona 10 anao tsy olana mihitsy afaka mahita vady foana donc ity resaky ty zany le resaka vehivavy mampiasa ny sexe na hita na malaza fa hoe nampiasa ny sexe ny etseroa tokony tsy horara itiky zany ary tokony inona moa ty tokony tsy ho critiquer tsika ho indi Catalina tokony le lehilahy mampibalady ny sexe ny à gauche à droite reny koa ny tokony ho critiquer tsika zay no teneniko hoe lutte féminisme anarao ty événement ty zany ararotsika ilazana le lutte féminisme sy surtout les luttes contre la misogynie ny fanambanina ny vehivavy sy ny fikamponena ny valeur ny vehivavy amina resaka sexuel foana hoe ny korony vehivavy ka mbola betsaka ny zavatra tianao tenenina fa aleo ajanoko eo fa manaraka manao resaka misy bebe koa zany ary ny farany de mandefa resaka madame ministre ny fitsarany madame la ministre tsy resaky ty tokony ararotinao anamboarana lalàna vaovao fa ny asan'ny ministre de manao lalàna zay ny tena asan'ny ministre sy ministre ny fitsarana zany sy miassurer ny indépendance ny justice sy ny bon fonctionnement fa tsy anenjika foana isanandro tsara le manenjika fa asan'ny procureur iny any asan'ny ministre de manao resaka administratif sy mamoaka lalàna fa tsy mamoaka lalàna manko manao projet de loi misy ny sasany tsy mahay ny hoe projet de loi sy inona moa ty proposition de loi fa de ho azavay koa ny amin'ny manaraka fa de zay ny resaka tiako tenenina ministre ny fitsarany farany amezako an'le izy de averiko le tenen'ny Jesosy hoe izay tsy nanota taminareo no ako itorabato no indi Catalina izaho koa tsy manameloka anao andi Catalina ary mandehany anao faza manototsony zay lo izy rolongo maro fa manaraka manao resaka vidéo bebe kokoa tsany ciao.